ka ty pneu ty koa aza efa tena sola be ohatra. Ankafaliana indray tokolasy topovavy no ionako aminao amin'ny tsy alatsinainy fahatelo ambin'ny folo ny volana Jolay enina amby roapolo sy roa arivo ity ato anatin'ny vaovao-an-tsary atoandro ny televiziona malagasy amin'izao fotoana izao manolotra ny araba tokoa ary ampanajana no anasako anao anaraka ny fampahalalam-baovao mialohan'ny dirantsika eo anatin'ireo voto atom-baovao dia indro tolotra anao ny lohateny-baovao. Mpisera roapolo sy mpiasa amina trano fandraisam-bahiny 420 ao Andasibe no nahazo fiofanana manokana momba ny fitariana mpizahatany sy ny fahasalamana ara-tsakafo sy fiarovana amin'ny fahampozinana ara-tsakafo fampidirana azy ireo anatin'ny sehatry ny matianina no tanjon'ny ministera tamin'ny fampiofanana. Nahazo bisikileta avy amin'ny volan'ny Siada ireo lehibe ny fokotany 420 ao amin'ny distrika Ambatondrazaka. Voavany olan'ny fisitrahana rano fisotro madio amin'ny commune Katsepy distrikan'ny Mitsinjo faritra Boeny vita ny fototra fitrasan-drano miaraka amin'ny toerana fanasan-damba. Ho any amin'ny distrikan'ny Vatomandro avy hatrany isika nokavantsika ny vaovao-an-tsary amin'izao atoandro izao anatin'ilay tetika asa fampitsitrahana herinaratra ho an'ireo tanàna any ambanivohitra no rahantsika amin'izao fotoana izao nitsidika ny distrikan'ny Vatomandry ny faran'ny herinandro teo ny ministra ny angovo sy ny ankoranafo nijery fotony ny fototra afitrasa famokarana herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro ao amin'ny tobim-pahasalamana fototra Ambalavolo sy Anosy Manasa commune sa matevina fanohizana ny fanatanterahana sy fampitsitrahana ny herinaratra eny anivon'ny tontolo ambanivohitra izany tetika asa izany raha ity fanadadiana hoetiny Rakotonirina Jedidiasy Nadiaba Kolity. Dingana iray lehibe amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra ara-pahasalamana ny fananana herinaratra ary mampitombo amin'ny famonjen'ny vahoaka ny tobi-pahasalamana. Vokatry ny fiara-miasa ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ministeran'ny angovo sy akoranafo dia misitraka izany ireo tobi-pahasalamana fototra na CSB2 ao Ambalavolo sy Anosy Manasa ny Samatevina amin'izao fotoana izao izay nahazo fototra afitrasa famatsiana herinaratra amin'ny alalan'ny angovo azo avozona. Tonga tany an-toeran'ny ministry ny angovo sy akoranafo Rabe Armanga Radonirina Luka sy ny avy ao amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka notrono ny solombavam-bahoaka sy ny lehiben'ny distrika nijery sy nitokana ny zava-bita. Araka ny lazain'ny tompona andraikitra teo dia misy tobim-pahasalamana 520 atao amin'ny distrika Vatomandry. Mino aho fa hisitraka izao fampitaovana izao ny tobim-pahasalamana hafa rehefa tonga amin'ny fotoana mifanaraka amin'izany ary rehefa tonga ny hoentim-manana koa fa tsy adinonay mampanately izay fa mbola hiverina eto ato amin'ny distrika Vatomandry rehefa tonga izay fotoana izay fa dia mankasitraka anareo sahady. Ankoatran'izay moa misy an'ireto jiro mandeha amin'ny masoandro rehetra ihany koa hanamafisana ny hazavana ato anatin'ny commune ny Samatevina. Watolotra ho an'Andriamampolo be tanàna ny fitsinjarana azy ireo raha miasa amin'ny ramatoa solombavam-bahoaka ihany koa satria nareo no tompony andraikitra ty fotony ary aitsika ty amin'ny ty fotony mikojakoja amin'ireo fotoana ireo satria isika no hisitraka azy ary mba ahafahany fitondram-panjakana ihany koa manohy ny fampisitrahana azy ireo dia ilaina no mikojakoja hitahiry azy ireo. Fototra afitrasa mamokatra herinaratra manana tanjaka 3.5 kW miaraka amin'ny onduleur manana tahiry sy tanjaka 5.5 kW ary bateria manana tanjaka 20.7 kWh. Tafiditra amin'ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ny fanatsarana ny fampiasana ny angovo azo avozana ny fanatanterahana azy izao. Ny fahazahoana ny herinaratra maharitra sy azo antoka dia manampy amin'ny fikarakarana ny fahasalamana ireo reny sy ny zaza ireo marary indrindra ahafahana mitahiry fanafody sy
vaksiny amin'ny marim-panatakiana ary ihany koa anamafisana ny tolotra ara-pahasalamana atolotra ireo vahoaka. Samy nahazo jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro miisa 5 avy ny komuna Ambalavolo, komuna Samatevina ary komuna Ambonivohitra Vatomandry anatsarana ny endriky ny tanàna sy anamafisana ny fandriam-pahalemana. Nofaranana tamin'ny Tafatafa niaraka tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana tadia toerana momba ny fampandrosoana ny sehatry ny angovo sy fanitarana fahazahoany vahoaka herinaratra ny fitsidian'ny ministry ny angovo sy akoranafo taty amin'ny distrika ny Vatomandry izao. Lafimavao mandridina ny fampivoarana ny tontolon'ny fizahantany eto Madagasikara indray. Antaonany maro ireo mpitaritiana guide touristique atao an-dasibe no tsy nahazo fankatoavana avy tamin'ny ministeran'ny fizahantany isehatra amin'ny mahamatianina. Ampiroboroboana ny sehatra ara-pizahantany ao amin'ny dasibe izay anefa dia nataon'ny ministera lahara-pamena ny fampiofanana ireo mpitarity sy ireo mpiasa eny anivon'ny trano fandraisam-bahiny ampidirana azy ireo anatin'ny sehatry ny matianina eo amin'izay tontolon'ny fizahantany izay vita ny fampiofanana nahazo mari-pahaizana ireo mpiofana tonga tany an-dasibe ihany koa ny ministry ny fizahantany sy ny asa tanana nizara izany mari-pahaizana izany Injaka Soa Fetralala Barbara Rakotomaharo. Singa iray afana mampiroborobo ny tolotra ara-pizahantany ny fampidirana matianina ireo mpiatsehatra rehetra na eo amin'ny lafiny fandraisana ireo mpizahantany na ny fikarakarana azy mandritra ny fitsidiana. Ho an'ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana dia tanjona ny anamorana sy anafainganana ny fikarakarana ireny antota taratasy idirana amin'ny sehatra ara-dalàna sy mamatianina ireny. Ka ho an'ny teto an-dasibe dia mpitary 520 menadano no toloran'ny ministera ny karatra sy fankatoavana ara-dalàna amin'ny asa io. Raha 720 menada avy amin'ireo toerana fandraisam-bahiny kosa no nahazo fampiofanana mahakasika ny fahasalamana ara-tsakafo sy fisorohana ny fampozinana ara-tsakafo izay nanao tantsorika tamin'ny fampiofanana ny Madagascar National Parks fiara-miasa tamin'ny ministeran'ny fahasalamana. Tamin'ny dinako taty voalohany dia maro ny tanora ny angavo hoe zahay tena teo matianina amin'ny sehatry ny fitariandy izahay dia miandro fatratra ary tsara ny manamaritra fa efa antaonany maro aloha tsy lazaiko nisy antaona mba tsy handiso no efa tsy nisy ny fivoanjany agrément anakidy izany vao tonga tao ministera ny tena teniteny tamin'ny mpiara-miasa hoe tsy maintsy ataontsika izay ahafahana mametraka ny rafitra sy ny lamina rehetra anaovana ny tombana na ny évaluation ahafahantsika mamoaka agrément. Efa maro navoaka zay hatramin'izay 7 volana sy 10 volana nandraisana ny ministera izay santionany tamin'izany ny taty izay ny angavo mafy hoe mba jereo zahay dia niverina nijerena ny dossier ny tsirairay ary dia ampifaliana no nafahana ny zara tamin'izy ireo ny carte sy ny agrément tamin'ity androany ity misy koa ireo nahazo certificat dia ny aty zay efa nifaritra maro manerana Madagasikara dia efa miroso kelikely amin'izany ary betsaka no efa nisitraka toy ny Tanimena be, Thomas na maro be fa dia miroso amin'ny fampanarahana-dalàna ihany isika raha tiantsika hiatraika amin'ny firenena ny ezaka izay atao. Ao anatin'ny taona maro dia olana nosedrainy ireto mpitaridia an-dasibe ireto ny tsy fahazona ny fankatoavana ahafahana mantanteraka ny asa izay vaovany olana ankehitriny izay nankasitrahana izy ireo ny ezaka natao amin'ny ministera. Fahazahonan'ny karta sy badge aty zany dia mitondra soa ho anay misehatra amin'ity asa fizahantany ity fitarisana olona ity dia manampy anay koa izy ity amin'ny fahaizana manampy ny fahaizanay satria raha misy fampina teo aloha dia mivoatra ankehitriny ny fahaizana. Ity moa zany le zavatra nandrasana faela tamin'ny fahorotaona mahery angamba nandrasana an'ity izay dia androany zany dia misaotra ny ministeran'ny tourisme fa nahazo an'ity fahazahoan-dalana izay mitaridia ity ka androany zany za dia afaka manao ny asa soamantsara amin'izay. Ankoatran'ny fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra omeny ireo mpiatsehatra ara-pizahantany dia manana andraikitra ihany koa ny ministera amin'ny fanavaozana ireo fotodrafitrasa toy ny lalana izay nambarany ramatoa minisitra fa efa mandeha ny asa fanatsarana ny lalana ao Mantady izay valan-javaboary isan'ny be mpitsidika aty an-dasibe. Fa isan'ny sehatra iray ahafahana mampiroborobo izay tontolon'ny fizahantany izay ihany koa ny lafin'ny fiarovana ny tontolo iainana ka lafim-baovao manodidina izay tontolo iainana izay indrindra no amisy antsika ny vaovao an-tsary amin'izao atoandro izao ho raisin'ny vondron'olona ifotony ao amin'ny komuna Ampahana mandritra ny tolotona ny fitantanana ny faritra larovana Ambanitaza ao amin'ny fokotany Andrapengy any amin'ny distrika Nantala any. Ny refeo amin'ny fahavononana hitantana izany alarovana Ambanitaza izany ireo mponina ka natolotra azy ireo ny farany herinandro lasa teo ny fahafahana mitantana ny alarovana Priska Kalvao solontenan'ny televiziona malagasy any Antala no dia hitatitra izay vaovao izay amintsika.
Vokatra ny fahitana fa miatra tamin'ny fiainan'izy ireo andavanandro ny fahasimbany atialana ambanidaza no nanosika ireo vahoaka avy amin'ny fokotany telo Andrapengy, Ampobe Andasilava ary Maromokotra miara-ny entana. Tanjona ny agnengana ireo tsindry mianjady amin'ny arena voajanahary sy agnirenana ny atiala. Tegna le sahirana zay rehefa naratra ny atiala. Ka fa potiky tegna ne zay poniny aty zay ne vokatra zay tsisy hitanay tombotsoa hitanay avy amin'ny toerana. Rehefa ka fa nanapakevitra zay ambolo kakazo ne zay rango tamina 2020 zay commence nambolo kakazo izy amizao fotoana hitanay zay fa commence mierina metso zay ny ambantaza ke izy amin'izay hitanay zay ne vokatra ny magnodidina zay fa commence tsaratsara. Nanomboka tamin'ny taogno 2020 no nifampitantana niaraka tamin'ny vondron'olona ifotony FIVMA ny Duc Lemur Center Sava Conservation tamin'ny asa rehetra fagnarenana ny tanetina ambantaza. No niezaka vita nandritra ireo fotoagna ireo no nahazoan'izy ireo ny fahalalahana hitantana manokana izao. Bazara ndraiky izahay karazana pamatsy sady manome toromarika manome torohevitra fa izahay koa mampiroborobo ny vahoaka manodidina ny atiala mba izy ireo mitantana ny tany misy izy ireo. Izahay manome karazana formation na fiofanana maro samihafa mombamomba ny fambolena maharitra na ny fambolen-kazo mba izy ireo koa mahay sady mahaleo tena. Zava-dehibe miantoko ny ho avy ny taranaka faramandimby ny fagnajana ireo voarakitra ao agnatin'ny cahier de charge ny fanaovana sonia nandritra ny lanonana. Namezana fahefagna iasa manokana ny VOI eo ambany fagnaraha-maso ny tompon'andraikitra avy amin'ny Duc Lemur Center sy ny DRED Sava. Misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny mponina ao amin'ny commune Nosy Tsararafa ao amin'ny distrikan'ny Farafangana ny fahasimban'ny tontolo iainana ka noho izany indrindra no antony ny safidianana manokana io commune io nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana. Brion Ratsimbazafy. Mbola ahita taratry ny fanomba-tontolo iainana agnaty amin'ny commune ny Anosy Sararafa distrikan'ny Farafangana akogne Dortanety izy ame fanapahala ka misy fiantraikany eo ame farim-piainana tantsaha fa indrindra ny fambole. Ato amintsika commune Anosy Sararafa no tsy miraharaha izany tontolo iainana izany. Etanimbaritsika mainy efa fotoana variosy zao mbola tsy magnesa sika. Midika zany fa manimba tontolo iainana isika. Apany mba hoarovantsika iwala mba sisa kitikity fakalanina me charbon sara. Nagnetagny ponina ny tompon'andraikitra mba hahay hikazy ny tontolo iaigna ho any taranaky amapara. Fiarovana tontolo iainana, fiarovana arenana voajanahary ary ny famerenana amin'ny laony ireo tany simba. Sy misy fampandrosoana mahatra raha sy voaharo ny tontolo iainana. Asoavina fiatrakanay eo amin'ny DRED sy ministera ny tontolo iainana mba handray anjara mavitrika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, hiaro ny ala sy ny dortanety ny loarano mba ho namanay asika rehetrarehetra io mba hiady amin'izany fanimbana zany misindry ataosika. Mba tokony jerevantsika ihany koa ny taranaka faramandimy satria ny antony zao ireovantsika zao tontolo iainana zao androany da ho an'ny taranaka faramandimy ny antony imatimatesitsika amin'io ady atao amin'ny dortanety io. Namboary taty ame commune ny Anosy Sararafa ny fankalazagna andro magneran-tany ho an'ny tontolo iaigna akozava koa ny fiarovagny harena voazagnahary hamerena melona ny tany vilavila sady fankalazagna andro iraisam-pirenena ho an'ny raha managnay. Iazo an'iny distrikany Mandritsara indray sika ato anatin'ireto vaovao manaraka ireto mitaraina ireo tantsapam-boly lavany ao Antsandrahana commune ambanivohitra Ambilombe any amin'ny distrikany Mandritsara vokatry ny fitotonga ny vidiny lavany eo ihany koa ny tsy visindreo mpanangom-bokatra ka miteraka faty-antoka ho andreo tantsapam-boly lavany any antoerana Georges Arson Randrena Solo Darné. Pamboly avokoa ny 5 isanjato ny ponina ao amin'ny fokotany ny Antsandrahana commune ambanivohitra Ambilombe aty amin'ny distrikany Mandritsara ka ny voly lavany no tena mampiavaka ny ponina ao. Tsara ny vokatra tamin'ity taom-pambolena ity olana nefa ambany ny akandreo mpanangom-bokatra ny vokatra ao aminy
ka miteraka fatiantoka sy fahasarana tsiromantany ho any Tantsaha. Sahirana zahay ny vahoakany Antsandrahana lany fagnahy tsy hitany atao ny vidiny lavany tsy isy 3,000 zany ny vidiny lavany ary zahay tsy manan-kahatao afa-tsy lavany raha egnanay eto Antsandrahana zahay tsy ampitanimbary sendra misy vary hely 200 kapoaka mpianatra tsy tafianatra ny zaza madiniky sahirana tsy hitany atanay ka nohon zany mitaregny aminareo mpitondra fanjakagna mahefa zahay amin'ny fagnavozagna zao zahay Antsandrahana mo milofeky zahay ndreo halany ampagnahy misy amin'ny lavany tsy lafo raha toa kamboa misy zay fanjakagna zao milaza fo ray aligny vidiny lavany tsy avy ny vola tsy hitany ata vantrosa zahay. Fantatra ireo olana ireo nandritra ny fotoam-panokafana ny tsenan'ny vanila tamin'ny io fokontany Antsandrahana io marina fa ankoatra ny vokatra vanila ananany Tantsaha ao amin'ny fokontany avokoa ireo karazana voly fanondrana indrindra fa ny vokatra kafe. Avoavany olandreo mpivarotra vokatra madinika ao amin'ny fokontany Ambomalandy commune ambanivohitra Ankia Besaloy any amin'ny distrika ny Mandratsara no niezaka nataondreo fikambanam-behivavy sy ny mpitondra eo anivon'ny commune nahazo tsena kely ny fokontany ahafahandreo Tantsaha mivarotra ny vokatra Georges Arson sy Randrena Solo Darné Atrany no mitatitra izay vaovao izay. Fokontany be mponina indrindra anatin'ny commune ambanivohitra Ankia Besaloy aty amin'ny distrikany Mandratsara ny fokontany Ambomalandy ka tsy maharaka ny filany mponina ny fotodrafitrasa ivarotana ny vokatra misy ao aminy ka mahatonga ny fikambanam-behivavy sy ny fedin'ny commune nanamboatra ny tsena kely amahana ny olany mpivarotra. Io pavillon io dia aizaka ny arahan'ny commune sy ny be tanàna ary ireo fikambanam-behivavy reo navitagna azy. Ny mpitondra fanjakagna dia magnampy zay mifegny magnano fampandrosoagna. Ny tôle sy ny carré dia aizaka natan'ireo fikambanam-behivavy reo nagnampy ny commune navitagna io tragno io. Ny fasiky koa agnisan'ny anjara boriky nentin'ny foton'ologno ka magnantegna atsika fa ho haintsika ampiasa io fotodrafitrasa io ho haintsika hikolokolo azy samy volagna gamadiniky nazy mbo tsy hanao ratsoratra sy andrangondrangotro zany fotodrafitrasa zany. Endrika ny tanàna no sady ama olany mpivarotra ny favitany izao fotodrafitrasa izao. Misaotra nareo fanjakagna indrindra fo le maire nagnome bazary zahay mba tonga magnara-penitra satria mazay talohaka teo ny bafiko zany zahay mivarotro ny hagna maloto ny rajebe vidy maloto amizao mba ara-pahasalamagna eky zany ny zavatra hoaninay ho avy agny indrindra moa ny zavatra vidy. Nitokanana tamin'ny fomba ofisialy izao fotodrafitrasa izao ka nandritra ny lanona fitokanana narotin'ny lefitry ny lehiben'ny distrika nampafantatra ireo komity ny dina avy amin'ny fokontany efatra amby folo mandrafitra ny commune ambanivohitra Ankia Besaloy. Vaovao manodidina ny olana sehatraindreo Tantsaha ao amin'ny faritra Nosy Androy manoloana ny petrabolan'izy ireo anatin'ny microfinance fivohy dia mitaraina ireo mpikambana manana petrabola ao amin'ny microfinance fivohy ao Tolaniaro faritra Nosy sy ao amin'ny fivohy faritra Androy fa efa ho taona iray mahery no tsy afaka maka vola no sady tsy malala amin'ny tahirim-bolan'izy ireo ao amin'ny fivohy ireo Tantsaha ireo manoloana izany dia nanao fanambarana izy ireo hijerena ity olana mpiambana ity izay saika Tantsaha avokoa no mikambana ao anatin'izany microfinance fivohy izany Zafimariny Parfait. Tany amin'ny taona 5 tany hoany dia efa niforona teto Tolagnaro ny karazana asa iray mpampiandram-bola madinika na ny microfinance fivohy. Taty aoriana kely izany dia nihitatra ny toerana nahitavana io sampanasa fivohy io tato Tolagnaro ka saika maromaro ny commune ambanivohitr'ny Tolagnaro sy ny ato amin'ny faritra Anosy no misy ny fivohy noho ny fiarah-miasa tamin'ny vondron'ireo Tantsaha any an-toerana amin'ny alalan'ny fampindramam-bola madinika ireo Tantsaha Isasokaza ary maro tokoa ireo mpikambana tao anatin'izany microfinance fivohy izany. Hatrany amin'ny faritra Androy na ao Ambovombe Androy dia nahitavana ny sapan'ny fivohy ao Tolagnaro efa taona maro lasa ihany koa. Ankehitriny dia manao fitarainana ireo mpikambana rehetra izay manana petrabola atao anatin'ity microfinance fivohy ity ary nanambara
fa efa ho taona iray mahery no milaza fa sy mahafantatra ny petrabolana izy ireo ary koa ny laza fa efa nanjavona nanomboka tamin'izany iray taona mahery izany daholo ny vola rehetra tao amin'ny fivohy ho izy ireo hatrany ka ny andron'ny zoma teo dia nisy ny fanambarana niaraka nataon'ireo solotenany mpikambana manana petrabola ao amin'ny fivohy avy ety amin'ny faritra Anosy sy ny faritra Androy ka nanovan'izy ireo anso amin'ny manam-pahefana ambony amin'ny fanjakana foibe Antananarivo mba hitady vahaolana amin'ity raharaha iray ity. Fanambarana sy fitarainana izahay mpikambana tao amin'ny kesy fivohy Anosy sy Androy izay misolo-tegna ny rehetra izay nitahiry vola tao dia manao zao fanambarana aminao Andriamatoa Mikaely filohan'ny fanavaozana nanomboka ny janvier 2024 ka hatramin'izao volana jolay 2024 zao izahay no tsy nahazo vola tao amin'ny kesy fivohy. Koa noho izany olana izany dia mitaraina zahay mba hijerenao akaiky ny vahaolana mahavoanay izao. Apetrakay aminareo mpitondra fanjakana maefa sirairay izao voina mahazonay izao. Marina fa efa nisy ho ireto solotenany mpikambana ireto ny digana efa nataon'izy ireo tamin'ny alalan'ny fitoriana ireo mpitantana ny fivohy mivantana sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky tany amin'ny fisarana ambaratonga voalohany teto Tolagnaro nefa sy mbola nahitam-bokatra. Ankoatra ireo mpikambana izay mitaraina fa very vola ireto dia fantatra koa fa efa ho iray taona mahery lasa no sy nandray ny karamany ireo mpiasa tao amin'ny fivohy ity. Lafim-bavao mandidina ny fampandrosoana eny fotony araka ny fanambarako tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia lehibe ny fokotany enina amin'ny 20 avy amin'ny distrika Ambatondrazaka no nisitraka bisikileta avy amin'ny solombavambahoaka voafidy tany an-toerana tamin'ny alalan'ny volan'ny ziada anampina ireo lehibe ny fokotany amin'ny fanatanterahana ny asany no antony izany fampitaovana izany. Miora Vatosoa fetrina rindra samy manana. Lehibe ny fokotany enina amin'ny 20 manerana ny distrika Ambatondrazaka no nisitraka bisikileta VTT tamin'ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tato amin'ny distrika Ambatondrazaka Andriamatoa Andry Jean Patrick. Izao no totosa dia avy amin'ny teti-bolany siady 424 ho an'ity solombavambahoaka ity. Amin'ny siady 2026 ho an'ny sefokotany izy io. Misy ato manokana satria ahafahan'ny sefokotany mijery ny vahoaka sy manamafy ny betana ihany koa ary ny sefokotany ny akaiky ny vahoaka dia atolotra ny vahoaka zany zay ny ato manokana ihany ampiasa amin'ny tokony izy zareo sefokotany jereo vahoaka dia karakara bisikileta. Anala fahasahiranana ho an'ireto lehibe ny fokotany ireto ny fizarana fitaovana toy izao. Tena ilaina bisikileta satria betsaka ny lavitry ny komina ka tsy misy dia misy fivorena dia ta raha misy aty mety mba tongatonga ara-dalàna ihany ngamba fotoana zay tonga avy raha misy fivorena ka dia na ny lavitra ary amin'izao efa mino afa akaiky dolo satria mba mana bisikileta. Azo lazaina tegna miasa zao zavatra zao satria raha ny elangeligny fokotaninay mifagnalavitra ny tanàna dia mety tsara mifamitana ny asa zao bisikileta zao ka mankasitraka ny Andriamatoa député inkiaty ny voninahitra ny fokotany. Tena miasa aminay le bisikileta ary manala fahasahirananay satria le zanaboatra zany betsaka amin'ny manodidina dia zay zany ny sana indrindraindrindra zany raha misy taratasy aterina maika aty Ambatondrazaka dia zao fahazahoanay bisikileta zao zany dia manamaivana ny asanay. Nanome voninahitra ny lanonana fanolorana ireto fitaovana ireto ny prefena Ambatondrazaka izay nanafatra fa fitaovam-panjakana izao fitaovana atolotra izao ka tokony ajaina sy kojakojaina no izy tamberina andraikitra avy amin'ny vahoaka izay mitaky ezaka sy fikirizana hatrany mba hipaka eny amin'ny vahoaka ifotony ny tena fanavaozana izay tanterahan'ny fitondram-panjakana. Nantanteraka atrikasa fifampizarana sy fampahafantarana mahakasika ny politika ankapobeny eto Madagasikara sy ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana nasiam-pantsina 2024 na ny LFR ny avy ao amin'ny fitaliavana ankapobeny etra atrikasa izay nitanterahana tany Toliara Marceliara Volonjanahary sy Ely Landerneau.
avy amin'ny hetra ny 5 isanjato ny vola miditra amin'ny kitapo-mbolam-panjakana mba hisia ny fitoviam-pijery eo amin'ny sehatry ny hetra dia nitondra fampahafantarana fanentanana ary fifampizarana mahakasika ny politika ankapobe ny hetra amin'izao fitondrana fanavozana izao ny lalàna mifeny fitatanam-bola na sipanitsina 420 na elefer ny avy amin'ny fitaliavana ankapobe ny hetra izay nanasana ireo mpandoa hetra ny mpandrara ary ireo mpisehatra rehetra voakasika tanjona ny hanatsarana bebe koa ny fandrarahana sy ny fampidiran-ketra fantatra n'ireo andrara ireo ny zavatra liova sy ny fanatsarana rehetrarehetra no entina mba sady ahatsara ny fandrarahana no ampety koa ny fampidiran-ketra amin'ny kitapo-mbolam-panjakana tsara dia tsara fampidiran-ketra ambolana voalohany moa zany azo lazaina hoe tratra ny tanjona ary hotohizana zay ezak'izay amin'ny alalan'ny fametrahana ny loi de finance rectificative mba hanatsara kokoa ny tontolon'ny fandrarahana sy ny fampidiran-ketra. Maro ny tsy manatanteraka amin'izany fandrarahana-ketra zany ao ihany koa ny lasa manimba ny fitantanana satria raha tsika mahalala fa zany resaka hetra zany ilatsina amin'ny teny baiko dia mora franc nefa ao ny tara ao ny tena tsy manatanteraka mihitsy ao koa ny manao déclaration fiscale tsy amin'ny tokony ho izy zany rehetrarehetra zany dia tsy maintsy ilana fiara-miasa miaraka amin'ireo tompony andraikitra mahefa ka izany indrindra no mahatonga anay mijoro manentana mba hiresaka amin'ny hetra io satria zava-dehibe io hain'ny firenena io hain'ny toe-karena io fa indrindra ireo mpandraharaha. Ilaina ny fiarametana sy ny fandraisana andraikitra eo amin'ny rehetra mba hanatratrarana ny tanjona sampandraharahany hetra marina sy mahomby ho an'ny fanavozana ny Madagasikara. Iresaka vaovao manodidina ny fahasalamana vetivetsika ho famerenana ny fahatokisan'ny vahoaka ny hôpitalim-panjakana dia atsaraina ireo tolotra ara-pahasalamana sy ny fampitaovana ao amin'ny hôpitaly be any Antsohiany raha ity fanadadiana hoentiny Anisha Ramiarimbelo sy Roland Rasolomandimby ity. Fanatsarana ny lamina amin'ny fandraisana ny pilarara ato amin'ny hôpitaly be ny Antsohi ary koa fampitombona ireo tolotra ara-pahasalamana sy fampitaovana ny hôpitaly ahafahany vahoaka misitraka fitsaboana. Ireo rehetra ireo no fiovana lehibe hita amin'ny hôpitaly be ny Antsohi izay ao anatin'ny fanambiny taleny hôpitaly be na ny CHRR izay hentina hamerenana ny fahatokisan'ny vahoaka mila fitsaboana amin'ny hôpitalim-panjakana. Misy arak'izay ny fiaraha-miasa amin'ny tsy miankina na ny antsoina hoe 3P dia ny partenariat public privé amin'ireo ezaka rehetra ireo akamanoana hatratrarana ireo tanjona ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tato Antsohi be fentodimanana enceinte ary toy amin'ny famatsiana herinaratra ny hôpitaly izany amin'ny alalany angovo azavozina dia ny panneau solaire. Io moa efa mandeha ny asa panavozina ataony tale zany dia io toalako mafy ho ataontsika solaire zany hôpitaly ny Antsohi izy araiky fo hôpitaly mandeha amin'ny solaire any amin'ny Fasofia fa tsy atao tsony hoe ho foaty amin'ny hôpitaly ato itsinjovina ny marary zany ny asan'ny hôpitaly dia atsika aventsika aminao zany endriky sy ny lazany ty hôpitaly ty mba ho modèle eto amin'ny Fasofia. Ezaka ny italian'ny hôpitaly ihany koa ny fanamaivana ny fahasahiranany vahoaka isitraka fahasalamana ka misy ny hetsika hasoavana na didipotra fahobe sy fanaraha-maso ny fahasalamana ireo ankizy izay miisa 20 ny sitraka izany. Ezahana aloha zany rotsaiky ireo fa avy tapana mbola rahanay maso kely eo aloha misy aody koa nomena ny zareo tsy aody maro be fa aody anamaivana ny fanaintainana fa efa namena instruction zany zareo instruction rehetra izay ilainy raha ohatra ka misy ny fahasarotina dia mipody aty amin'ny hôpitaly raisina tanana maimaimpona. Tsy diso anjara ihany koa ny zokul izay mahazo fizaham-pahasalamana maimaimpona isam-bolana ato amin'ny hôpitaly be ny Antsohi. Fa isan'ny fomba iray ahafahana mahazo izay fahasalamana izay ihany koa ny fisitrahana rano fisotro madio ka noho izany indrindra dia nahazo rano fisotro madio ny commune Katsepy ao amin'ny distrikany Mitsinjo faritra Boeny popon-drano miisa 10 miaraka amin'ny toerana fanasana lamba no napetraka ao amin'ny commune voavaraka izany ny olana amin'ny fisotrahan'ny mponina rano fisotro madio ao amin'izany commune Katsepy distrikany Mitsinjo faritra Boeny izany lio fahidina Chalka Tsilenty.
fotodrafitrasa vaovao sady lehibe rano fisotro madio ara-pahasalamana vita fitiliana avy amin'ny forage ny komina ambanivohitra ny Katsepy distrika ny Mitsinjo manana alaliny eo amin'ny 30 metatra sy sasany ny rano mamy miboboika sady miporitsika na haute pression manana adiriny 4 alina litra metra cube na 4 metra cube izay notokanana tamin'ny fomba ofisialy. Vokatry ny fiaraha-miasa ny fitondram-panjakana malagasy sy ny firenena Turk tamin'ny alalan'ny tetikasa Fondation ASENA International miaraka amin'ny Association Action Humanitaire Centre-D Mandomba izay nanao ny asa nandritra ny 2 volana. Ny safidina ny komina ambanivohitry ny Katsepy noho ny fitarainana sy fangatana ireo ben'ny tanàna ny Vandimby tao sy ny ponina fa mijaly rano fisotro madio ny komina ny Katsepy. Nisy fitarainana teo amin'ny mpitondra ny fanesisy teto satria lalana Katsepy andalova nay rehefa avy any Partimela miaraka aty Amboiny dia nay le fahasavitan-drano ary nisy fitarainana maire taminay fangatana an'izay rano lefanay fangatana tany amin'ny Foibe dia nahazo an'izao valy mahafapotsika avao satria zany anisany asa ngeza indrindra angamba fisorohana an'izay fijalian-drano aty amin'ny ary mitokana azy aloha. Misy fantson-drano na tuyau mahery 10 kilometatra midina ambany tany sy mameno ny tanàna ny Katsepy izay misy pompon-drano 10 manerana ny tanàna. Misy manana robinet 2 na 4 na 9 ankoatran'ny pompon-drano ao amin'ny CG sy EPP ny Katsepy ary misy ihany koa ny bassin fanajan-damba. Lafo sy sarobidy izao fotodrafitrasa izao ka tokony samy ikajy sy ikolokolo azy ny rehetra. Ny hafatra dia ny fitandronan'ny fotodrafitrasa mba hajaina izy io kolokoloina toy ny an'ny tena satria raha ohatra ka tsy hajaintsika izy io dia alaky simba dia mitovy amin'ny tsy nomena ihany tsika mianakavy. Ka eto dia manentana antsika lalandava amin'izay fitandronan'ny fotodrafitrasa izay. Eto koa dia mila jerentsika sahady ny fampatezana ny fotodrafitrasa io ny pérennisation zany ka efa tokony dinina dieny zao dia mbola tsy simba izao ahoana ny fomba hanoloana ny pitsopitsony izay simba ohatra hoe ny robinet ohatra hoe misy tuyau vaky dia ankinina amin'ny ato amin'ny commune moa ny fandaminana an'izay fa dia manentana antsika mianakavy amin'izay fitandrona ny fotodrafitrasa izay. Tafiditra amin'ny politika mpanjakana amin'ny fanavaozana izao fanorenana ny fotodrafitrasa rano fisotro madio izao ka velom-pisaorana miben'ny tanàna Katsepy. Misaotra fitondram-panjakana avy any ambony no nagnamefa fahanbetombeto ny bilaty aminay zany nanao tsy fanomezana rano fisotro madio amin'ny forage ity aty amin'ny komininy Katsepy dia mba nagname anay ravo zahay amin'izao fotoana zao ialany telo hoe Katsepy matity rano zany dia mba amin'izao fotoana zao dia efa misotro rano fisotro madio zahay. Zay nahazo fiaraha-miasa amin'ny association Mandomba no nahazo anany zany no rano fisotro madio zany ankasitraka andeo zany zahay. Jaivina fa amin'ny sekter Amboboky Ambovo Ndranomamy ao Katsepy no misy an'ity forage ity. Marina fa mandeha 420 ora amin'ny 420 ora isan'andro ireo pompon-drano ao Katsepy ireo. Vaovao avy any amin'ny distrika ny Fandrina manomboka ny fanamboarana ny lalantany mirefy 520 kilometatra miainga ao Fandrina trano miarina avaratra izay mampifandray ny commune 10 no asipanarenana amin'izao fotoana izao. Ny fitondram-panjakana tarihan'ny filohan'ny fanavaozana no nanolotra tohana rabola ividiana zavazy ividianana solika ampiasain'ireo fitaovana lehibe mpitrongy lalana avy amin'ny faritra Moronmany miaraka amin'ny fanohanana rabola avy amin'ireo commune tsirairay sy ny solombavambahoaka any an-toerana ho fanombohan'ny asa dia tonga tany an-toerana ny lehiben'ny faritra Moronmany. Alain Rodricha rakoto Malala.
Anisan'ny lara-pamen'ny fitondram-panjakana ny fanavaozan'ny Republikan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fanamboaran-dalana eto Madagasikara ka mamaly izany ny ato amin'ny faritra Amoromania izay efa nahatonga ireto fitaovana lehibe mpamboatra ny lalana hanatanteraka ny fanarenana vonjimaika ny lalana mampitohy ny commune 5 ato amin'ny distrikan'ny Fandrina miala eto Fandrina hatrany Miarina Avaratra. Fantatra fa tena goavana ary lehibe tokoa ny asa tontolo saina eto izay nahatonga ny hoe tena nakinina tanteraka amin'ny ao amin'ny ekipa ao amin'ny travaux publics ny amin'ny maha-teknisianina andreo zany ny fanohanana sy ny fitarihana izao fanamboarana lalana eto izao ka tonga eto ny ekipa rehetra izay tarihana eo amin'ny faritra mitondra ny engin mitondra ny fitaovana hanatanterahana ny asa ity androany. Miroso ny asa ankehitriny ka natomboka tamin'ny fanamboarana ty lalana ratsy eto Ateza ity ny asa fanarenana izay notarihany lehibe ny faritra Amoromania sy ireo tompona andraikitra ara-panjakana ato amin'ny distrikan'ny Fandrina izay marihana raha teo fa efa niadiny anamboarana ty lalana mampitohy ny Fandrina sy Miarina Avaratra ity ny solombavamboakan'ny Madagasikara vao vita ato amin'ny distrikan'ny Fandrina profesora zavamanitra Andriamiary Volamena teo anivon'ny anteny meram-pirenena nanoloana ny mpikambany eo anivon'ny gouvernemanta ny amin'ny anamboarana haharitra ity lalana ity ka miandrandra izany ny vahoaka aty an-toerana. Sorana be dia be ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny PRRM Andriamatoa Nandrinirina Mikael. Sorana ihany koa solombavambahoaka izay niady hatramin'izay ny hanamboarana ity lalana ity. Ity moa dia azo atao hoe vonjimaika ihany aloha satria avy amin'ny fanampiany ny présidenty fanavaozana izay no hanamboarana azy amin'izao fotoana izao fa mbola ho avy ny tena asa fanamboarana azo manara-penitra amin'izany fotoana izany satria efa tafiditra ao anatin'ny LFR 2026 ty lalana ity ka dia sorana be dia be amin'izany Andriamatoa solombavambahoaka izay soloko teny eto moa ny député zavamanitra izany ka manatena ny fahavitany hatramin'ny farany tsika moa tsika vahoaka tamin'ny distrikan'ny Fandrina dia manatena ny fampandrosoana ary izay ny tanjony solombavambahoaka. No mafisy ny lehibe ny faritra Amoromania teto fa miara-misala amin'ny fanatanterahana izao lalana mampitohy ny Fandrina sy Miarina Avaratra izao any eo anivon'ny faritra Amoromania ny solombavambahoaka ireo ben'ny tanàna voakasiky ny fanamboaran-dalana ary ny fitondram-panjakana izay tarihany ny filohan'ny fanavaozana ny Republikan'ny Madagasikara izay nakasitrahany rehetra manokana tamin'izao fanombohan'ny fanamboaran-dalana izao. Lafim-baovao mandidina ny fampianarana ambony anampiarabola sy fitaovana ny Université ao Nalanjorofo ny orinasa mpanjakana Spata any Thomas ny antsoroan'ny Spata araka izany ny fandaniana amin'ny fampidirana ny jiro ao amin'ny dortoara ary anome solosaina sy imprimante ho an'ny ofisin'ny baccalauréat any an-toerana ihany koa izy ireo Abel Benjamin. Raisiny orinasa Sipat na hoe Porto Masina Antanana ny fampidirana jiro ao amin'ny campus université na Nalanjorofo hoy ny tale général ny orinasa io. Ny sifisiny jiro sy rano io no tsy nahafahana nampiasa azy ity efatra taona lasa zay nahavitany. Mahay sara ny asa miandry ny office du bac ankatoka ny fanadinam-panjakana baccalauréat zao ny tale général ny orinasa ity ka hanolotra imprimante multifonction ary fitaovana ma bureau azy. Ahazo wifi Starlink roa avy amin'ny orinasa ihany koa ny université na Nalanjorofo ity izay vao naleo tena ara-pitantanana vao siela ka mbola maro ny filana takiny. Randriam-bahoaka Heritsina Anise tale général ny orinasa Sipat Thomasina. Fanampiana koa ny lafiny ara-meuble sy matériel ohatran'izany mba ahafahana manome niveau standard tokoa mba zatra tsara ny mety zareo miasa mikirakira ny fitaovana ara-panadinana zay ilainy ny fampianarana. Ny anany defiako dia hoe misy impact kokoa amin'ny Nalanjorofo sy ny université amin'ny sisiny amporo na 10 kilomètre fotsiny raha manelanelatsika mbola tsy miaina anatin'izany voisinage na ville portuaire zany na Nalanjorofo sy ny université. Izay no ataoko hoe fiezaka fa io moa ny fanarenana ny Nalanjorofo tsy ho vitatsika anatin'ny indray andro fa ny anay moa ny teninay dia manentana ny mpiara-monina rehetra fanonentanana ary indrindra ireo firaisan-kina mba hampandrosoana ny Nalanjorofo ity satria nandritra ny fisidiana ity dia nosirina ihany koa ny laboratoire fikarohana mahakasika ny fiompiana trondro. Hatreto dia mbola ny maso voatoaka aloha no nanaovana fikarohana. Karazana trondro gasy izy io efa olany tamingana ary efa sy dia hita aty amin'ny faritra Nalanjorofo saingy mbola hita kosa any amin'ny faritra Antsinanana.
Manodidina ny 500 tapitrisa isa-taona no mampiasa ny internet aty Afrika. Ao anatin'io Madagasikara ho fanatsarana ny fanabeazana ara-nomerika. Mpianatra mahery ny 2 tapitrisa sy mpampianatra manodidina ny 4 alina no afaka misitraka internet maimaimpoana aty Afrika araka ny fiara-miasa eo amin'ny UNICEF sy ny Fondation Airtel Afrika. Mirendry Anjafy, Stéphane Alphonse. Tombanana eo amin'ny 7 hatramin'ny 900 mponina aty Afrika no mampiasa ny internet ary mitombo isa-taona izany. Maherin'ny 7 koa nefa no manana finday ary mihamaro koa no mampiasa ny smartphone. Anisany ampahambetsaka ampiasaina amin'izany ny sehatry ny fanabeazana izay ahafahana manatsara ny kalitaon'ny fampianarana ary fanofanana ireo tanora eo amin'ny famoronana asa mifanaraka amin'ny toe-karena nomerika. Mikasika izay indrindra dia sekoly miisa 473 no afaka misitraka internet maimaimpoana ka mpianatra maherin'ny 2 tapitrisa sy mpampianatra 4 alina no mahazo tombontsoa mivantana ao anatin'izany aty Afrika, ao anatin'izany Madagasikara. Fa tanora telo alina ihany koa no nahazo tombontsoa amin'ny fiofanana amin'ny resaka fahaiza-manao nomerika sy vatsim-pianarana 500 eo amin'ny sehatry ny siansa, ny teknôlôjia, ny informatika, ny ingénieur ary matematika na ny STEM. Izany dia anamorana ny tanora andray anjara amin'ny fanovana nomerika aty Afrika ao anatin'ny paketiny Fondation Airtel Africa izay mampiasa volatra amin'ny 4.2 tapitrisa $. Fiara-miasa eo amin'ny 100 mpampirenena misana ny ankizy na ny UNICEF. Raha antsika miaraka indray izao ny ako ny famondrampita-tanana teo amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana voatendry tantana ireo ratsy mangaika ny ministera any amin'ny faritra. Azo lazaina fa na ny fahalemana ny teto amin'ireny votriny distrika Ambohimasoa no ireo ezaka natao amin'ny polisy-pirenena mihena ny trangan'ny asa Anjolahy sy ny vakitrano. Paikady izay nentin'ny commissaire principal de police Ramily John Fanja Malala nandry ny tantanany ny commissariat Ambohimasoa. Navitany andraiky ny misahaniny izy izao handeha sotronono izao ny officier de police Andriamanantena Octave indray no misy olo azy ary nanamafy fa voninahitra any ny hanohy ny tsara vitany teo aloha indrindra fa ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana. Nisongadina izany nandrisy ny fifamindram-pahefana teo aminy sy ny teo aloha. Nanarika izany ny taleparitry ny filaminam-bahoaka Matsatra Ambony ny contrôleur général de police Andriamberson Orlando. Tsy adiny ny saotra ny zava-bitany teo aloha ary ny rahasoany vaovao ihany koa izy hahavita ny adidy antsoroana sady ny mafisiny hatrany ny tarigetra amin'ny polisy-pirenena dia ny manakaiky vahoaka hiarina vahoaka sy ny fananany ary eo teboka 5 lehibe dia ny ady amin'ny kolikoly, ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, fanarahana ny fitsipika sy ny déontologie sy etika, fandraisana olona ny tsakany sy andavany ary ny fanaovana ny asa amin'ny fanatanterahana ny fahaiza-manao. Naneo ny fahavonony amin'ny fiaraha-miasa sy fanohanana amin'ny polisy-pirenena raha matoa soloam-bahoaka ary vonona ifametanana ny tenany hitazomana ny fandriam-pahalemana. Nanamafy ny hisian'ny fisakinan-trano raha matoa lehibe ny distrika na eo amin'ny samy mpiasa-panjakana izany na ny vahoaka sy ny mpitondra ny mpitandro filaminana hananana fandriam-pahalemana maharitra isoana amin'ny tena fampansoana ty fotony. Nisotra amin'ny mpilalahina araka izany ny fifamindram-pahefana teo amin'ny commissaire teo aloha sy ny chef commissariat Ambohimasoa. Napetraka ara-pomba ofisialy teto amin'ny toeram-piasany Andriamatoa Félicien Milson, talier général vovoany orinasa Secren SA. Tamin'ny latiny voalohany nataony izay nagnamafisany fa tsy andraraka ilombiandoha amin'ny andraikitry nankinina aminy ny tegnany ary ireo zavatrany amfagnarenana orinasa izay mandalo fotoan-tsarotro nandritra ny taona maro. Notsindriany fa omena lanja manokana ny maha olombelogno sy ny firaisan-kina eo agnivony ny mpiasa hofoanana ny tsy fankazahoana sy fandrafiana mba hafandrehitra miara-misalahy amin'ny famerenana indray ny asina sy ny herin'ny orinasa. Agnisan'ny laram-pahamehana napetraka ny talier général vaovao ihany koa ny fagnarenana sy fagnavaozana ireo fotodrafitrasa simba sy lany andro mba hahafahan'ny orinasa Secren SA miverina amin'ny toerany amin'ny sehatra ny fanamboarana sy fikojakojana sambo eto Madagasikara. Ny fandimby nitondrateny ny fisaorana ho an'ny fitondram-panjakana malagasy ireo manam-pahefana nandray fitenenana noho ny tantsoroko sy ezaka entiny filoha colonel Michael Ndrenirina
amin'ny fanohanana ny orinasa indrindra eo amin'ny fandoavana ny karamano-piasa isambolana tao anatin'ny volana maro. Tsy aivina fa Secren SA dia iray amin'ireo orinasa stratéjika ho an'ny toe-karen'ny Madagasikara, manana anjara toerana maventy amin'ny fampandrosoana ny sehatra fanamboarana sambo sy ny toe-karen'ny faritra Diana. Tsy miegny ao agnatin'ny fahatapatapahan'ny jiro lava ireny intsony ny tapitanàgnany Antsiranana noho ny fahazahoana ireo milina lehibe mpamokatra herinaratra 700 avy amin'ny fitondra fanjakana. Ny ministera ny angofo sy nakoranafo raha teo miezaka amin'ny fagnatsarana ny asa fampandrosoana ipaka amin'ny vahoaka raha ny fanamafisany Andriamatoa fitsarana ya Saint Hubert tale iraisam-paritra ny angofo sy nakoranafo Antsiranana raha ny famindra andraikitra tamin'ny Andriamatoa Masinjazana Abrahama talem-paritra ny angofo sy nakoranafo vaovao voatenjy ny 17 jona lasa teo any amin'ny faritra Sava. Nandritra ny lanonana famindrapitantanana teo amin'ny roatonta izay natao teto an-tapitanàna ny Antsiranana no nanaovana ny jeritodika fohy ireo ezaka natao sy ny kasaina hatao amin'ny fagnatsarana ny fanitarana ny tambadotran-jiro sy ny fanaraha-maso ny fametahana ireo milina famokarana herinaratra eto an-tapitanàna ny Antsiranana ho famahana ny olany delestage iarana amin'ny orinasa Jirama izay miasa andro aman'alina amin'ny fametahana ireo milina ireo. Naneo fahavononana iasa ho fampandrosoana ny tontolon'ny angofo sy nakoranafo any amin'ny faritra Sava ny talem-paritra vaovao. Mamafisina ihany koa nandritra izegny ny fiaramiasa amin'ny OMS eo amin'ny sehatra ny akoranafo fa indrindra eo amin'ny lafin'ny kalitao izany sy ny famatsiana solika. Mbola olana aty amin'ny faritra Moronmany ny delestage ka miandrandra ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny mba hama izany satria dia mbola mametraka olana amin'ny fiainan'ny mponina aty an-toerana. Apiatra ny politika amin'ny fitantanàn-draharam-panjakana manakaiky vahoaka no anisany nanendrena ny taliparitra ny angofo sy ny akoranafo izao. Hoy ny nambaran'ny sekretera jeneraly ny angofo sy ny akoranafo eo anivon'ny ministera misahana izany. Vita somatsara teo mason'ny prefet sy ny tompon'andraikim-panjakana aty an-toerana sy ireo manam-pahefana ny famindram-pitantanana teo amin'ny taliparitra iombonana ny angofo sy ny akoranafo miandraikitra ny faritany Fianaratsoa sy ny taliparitra vaovao mo ny famindram-pitantanana. Araka ny tapaka tamin'ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny 17 jona 2020 sy 2020 dia nahazo fitalevam-paritra mahaleo tena ny aty amin'ny faritra Irombe ho an'ny sehatry ny angofo sy ny akoranafo raha nitambatra tamin'ny fitaleavana iraisamparitra Fianaratsoa teo aloha. Voatendry hitantana izany fitalevam-paritra ny angofo sy ny akoranafo Irombe izany Andriamatoa Zafy Jean Chrysostore ka nitotsaina anio 7 Jolay 2020 sy 2020 ny famindram-pahefana teo aminy sy ny tale iraisam-paritra ny angofo sy akoranafo Fianaratsoa teo aloha. Vonina ny tale vaovao hampiatra ny politika mpanjakana makasika ny angofo sy ny akoranafo aty amin'ny faritra Irombe. Teo anatrehan'ny solo tena mpanjakana isan-tsokajiny no nanatotsana ity famindram-pahefana ity ary tonga taty an-toerana ihany koa ny sekretera jeneraly ny ministera ny angofo sy ny akoranafo ny tena izay nanazava fa efa irosoan'ny fanjakana amin'izao fotoana izao ny fidirana ao anatin'ny safiotra na ny hybridation ialana tsikelikely amin'ny fampiasana ny angofo azo amin'ny fampiasana solika fa idirana kosa makany amin'ny angofo azo avaozana. Anisan'ny nanotrona izao famindram-pahefana izao ihany koa ny solombavambahoaka vavito amin'ny distrika ny Vohibe Ramatoa Manjary Clarissa izay nanambara fa ilaina ny fiaramiasa amin'ny mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka. Vonina ny tena hitondra ny etaetan'ireo taleparitra indrindra amin'ny lafin'ny fampitaovana mba hampirindra tsara ny asa mpanjakana tanterahana. Anala fahasahiranana ny vahoaka eo amin'ny sehatry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Tafiditra ao anatin'izany ny fanatsarana ny fotodrafitrasa sy ny fanamafisana ny lalàna amin'ny ny fifamoivoizana ary ny fanomezana vaovao ara-potoana eo amin'ny sehatry ny famantarana ny toetrandro ahafahany tantsa miomana ny amin'ny taopambolena. Ireo no olona ara-pamiana ho an'ny talen'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro aloatra mangoro vaovao. Fantatrio nandritra ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny taleparitra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro vaovao Andriamatoa Rakotoarnaivo miantary miamina Onjalay Michel sy ny tale teo aloha Andriamatoa Rakotomanga Landry. Tontosa tamin'ny pralainy tanteraka ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny rotonta izay notromin'ireo tompon'andraikimpanjakana tato anatin'ny faritra Loatra Mangoro.
Ao anatin'ny politika ny fitondram-panjakana malagasy amin'izao fanavaozana izao, ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka ka vonina hanatanteraka sy hanatratra ny tanjona ireo taleparitra tia fotony. Nisongadina ireo nandritra ny famindram-pitantanana teo amin'ny fitalevam-paritra miisa 3 aty amin'ny paritra Sofia. Ny taleparitra ny fiompiana vaovao Ramatoa Mevalinina Eliza sy ny tale izay misahana ny fitalevam-paritra ny fambolena sy ny fiompiana teo aloha Emilson Fidel. Sofia izay manan-karena indrindra eo amin'ny omby ka hitondra vaovao amin'izany ny tale vaovao. Teo koa ny fitalevam-paritra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro teo aloha Rawazaba Wendels izay nisahana ihany koa ny ATT na ny Agence Transport Terrestre ary ny tale vaovao misahana ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Rafanomezantsoa Sidy Andrea Gabriel izay nanipika fa hanamafy milamina izao fotoam-pialan-tsasatra izao eo amin'ny fitaterana izay. Tafapetraka atao amin'ny faritra Sofia ihany koa ny fitalevam-paritra ny angovo sy ny akoranavo raha nitambatra tamin'ny Mahajanga teo aloha izany izay nitariny Ratovo ary Miarinjanahary Nicolas ary mitarika izany atao amin'ny faritra Sofia amin'izao ny tale vaovao Raharinjatovo Maefa Jean izay nametraka fanamby hampiroborobo ny angovo azo avozina ary hanatsara ny fialana amin'ny fahataran'ny solika aty an-toerana. Nampafantarina ihany koa ho an'ny be sy ny maro ny fitalevam-paritra vaovao Vonjimeka eo amin'ny harena an-kibon'tany aty Sofia. Ramatoa Kapomazuli izay nanamafy ny fampanaran-dalanan'ireo mpitrandaka ato anatin'ny faritra. Ny rarisoa azy ireo ny préfet d'Antsy Aleo Alasana ary hitondra ny fampandrosoana ato amin'ny faritra. Teo koa ny ben'ny tanàna izay nanamafy fiarah-miasa ary ny solombavam-bahoaka amin'ny fampanajana hatrany ny lalàna eo amin'ny fanatanterahana ny asa dia ny ady amin'ny kolikoly. Anakatonantsika tanteraka ny vaovao an-tsary amin'izao atoandro izao. Ny vaovao avy ao anivonivo mera maleo tena ho an'ny fifidianana. Mialohan'ny fisokafan'ny fanavaozana ny lisym-pifidianana dia miroso amin'ny fanofanana ireo ratsany isam-paritra ny seni amin'izao fotoana izao tany Morondava dia efa vita ny fampiofanana ny ratsany seni Isabelle Tsoda Celestina Andry Marsan. Fanitsiana ny fomba fiasa tsy nety teo aloha ary hanolorana fomba fiasa vaovao ka izarana ny lalan-tsaina hoentin'ireo birao vaovao eo anivony vaomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana avy any Antananarivo tamin'ireo mpisehatra na rantsany eto Menabe. Misy ny vokatra andrasana aoriana izao fampiofanana ny piofana ho mpampiofana izao. Ny seni moa zany dia tsara ho marihana fa ny solo zato isan-jato ny mpikambana ao anatiny ary manana ny lalan-tsaina hitondrana ny asa rehetra ny seni izay manaraka ny lalàna voalohany fanarahan-dalàna tanteraka ny fangarahana ary fampandraisana anjara rehetra izay lalan-tsaina izay zany no zarainay ary ho zaraina amin'ireo mpanisam-pifidy ny fotsiny anatanterahana ny asa. Ny vokatra andrasana araka izany dia ny fananana lisitra mifidy feno, fananana lisitra mifidy marina ary ekeny rehetra izay tena andraisany rehetra anjara satria etona dia manentana izahay anareo mpanao politika. Manana olona roy anareo ao anatin'izany hoe CLRE zany raisoreny andraikitra. Ianareo ihany koa firaisamonim-pirenena izay manana olona roa isaky ny fokotany eo raisoreny andraikitra andao iaraka anangana iaraka anatotosa sy anao an'ilay lisitra mifidy vaovao isika satria nailika tanteraka na tsy zany natanteraka ilay lisitra mifidy izay nahabe resaka teo aloha fa lisitra mifidy vaovao zany no atao zao dia andao hiaraka mba tsy hisy tsony hoe vita ilay lisitra mifidy dia mbola abe resaka indray io fa ekeny rehetra ny lisitra mifidy satria tsika rehetrarehetra no niaraka nanangana anazy. Misy kosa ny tanjona afahan'ireo hofanina mba mampita an'izany fampiofanana izany any amin'ireo mpikambana izay eny fotony mpikambana mpanisam-pifidy eny fotony
ahafahan'ireo mpikambana mpanisa mifidy manatanteraka atsakany sy andavany izany fanavaozana manontolo ny lesitry mifidy zany. Hanomboka ny 7 ny volana Jolay taona 2024 ny fisoratana anarana ao amin'ny lisam-pifidianana eto Madagasikara. Tapitra ny vaovao an-tsary tompoklasy tompokavavy makasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny rahampitso indray samby tsara tompoko. Ny ministera amponina sy ny firaisan-kina dia manentana ary miantso antsika